hiditra avy atrantsika ao anatin'ny tontolo zavakanto finaingo sy iady aloha satria ny andro sabotsy betsaka koa ny agenda culturel zay navoaka ny finaingo maly de alohantsika apiditra am'izay tsika ny resaka tontolo ny zavakanto sy iaraka amin'ny mamgots nafantarana mamgots hatramin'izay a dia misy hira zay izy na tsy arovako anazy mihitsy tamin'ny herinandro satria fetiny reny mantsy tamin'ny herinandro riniriny nataony teo masony rehetra rehetra zany tolagaga ny ray manontolo inona zay zay fantatry mamgots zay zavabe asio extrait kely aloha mamgots andovamboly zany andovamboly zany izy koa tonga de tsoro mihitsy fa raha tsy diso ange anisan'ny horesantsika ny tontolo zavakanto fa horesantsika ihany koa ny ray volany ankizy tsy zay le izy ray volany ankizy inona moa mahatonga hoe mamgots miresaka ray volany ankizy hitanao moa kidi ankizy zay tsika rehetrarehetra zao koa mba fa zokiny zoky ray aman-dreny koa ny tena zany eo amin'ny raha de nisy efa tany alohany fa nanao fa nisy fampiresahana tamin'ny ranabavy zany teneniko eto misy ministre ntinarialy raha fantany ny toetsaiko hoe raha zavatra sosialy mikasika ny ankizy sy mikasika ny vahoaka majiniky zany de za toujours partant direct tonga de volontaire mihitsy ara de miresana eda zay zavatra zay de tsy manino ao fa ataoko avec plaisir mihitsy de tam'izay moa nieritreritra mihitsy zareo hoe amorokira vaovao sy namany fa zay zanabavy nieritreritra ndao tsika nao nihirany zanabavy mira iny de aloha fa za iantso ankizy de zany niantso andreny ankizy reny tsirairay misy an'izay zany zao manana alefatsika rehefa eto afantarana mihitsy afaka alefa allo aloha vetivety aro jerena azo atao koa azo atao mihitsy raha ohatra ka zay aloha mba hojerentsika aloha zay le zay a de aveo de ampidiritsika koa no manaraka ny baiboly masina milaza hoe avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny zaza vao minono no nanamboarana ny fidirana simba ny tontolo potika tanteraka ny tontolonay ankizy matroka ihany koa no avinay mba arovray ny taranaka satria ny tadita kely no avin'izao tontolo izao mafinaritra de mafinaritra le hira sotra topoka ahoana ny inavy moa zany amin'ity volana ray volany ny ankizy ity inavy zavatra mety hoe mety misy programme ve fa fantatra sa mbola ino moa ny ministère tena malala iny fa ny fatapata fotsy zany misy an'le hoe génération ODD de misy an'le hoe parlement des enfants génération EDD aminay zany génération école de dimanche ODD ay ODD de base fotsiny ny amiko zany ny zava-dehibe amiko de voilà quoi tsika génération tsika moa zany azo atao hoe innocent anatin'le raha tsika fa ny génération tsika taloha fa azo atao hoe fa pourri dolo raha tetsika Madagasikara ty tavavoaka c'est ireo taranakitsika reo no il faut
reny mila tena travahitsika tena hatramin'ny voalohany mihitsy ny civisme sy nrehetrarehetra antsika ndray mahay ny amin'ny fianarany fa ny mampiasa azy après no manahirana any reo zany afaka amonjy any Madagasikara fa azo atao hoe misy génération tena fa tsy de hoe sanatria hoe ratsy fa noho le zavatra misy eto amin'ny firenena io fahantrana eo ny mampaditra olo raha misy afatra zao omeny mamigotso amin'ny ankizy de inona ny afatra tena hoe me mamigotso tonga de afatra tonga ao an-tsaina fotsiny zao ny any teneniko matahorana matahora ny ratsy aza manao ratsy fidio zay le nytenena tany amin'ny catéchisme hoe mifidy anao na ny tsara sy ny ratsy sisy afa-zay amin'ny fiainana de ny kolikoly zavatra fady ny mandika lalàna zavatra fady ny ratsy saina tiatena be zavatra fady fa zay fotsiny teneniko hoe rehefa te hiaina ambony tany de lalàna araho na hatrany antrano zany ka hatrany amin'ny asa de matahorana Andriamanitra matahora olon-dehibe zay fotsiny any afariko amin'ny ankizy matahora ny atahorako marina ny tena zao ny matahotra fa ndraindray misy olona sahy loatra fa ny ankizy zany mila zay nitiavako ny any an-dafy indray malgré tout ny any an-dafy zany tonga de carré rehefa nizanizy anao rehefa anao tsy manara-dalàna de taraiky fa manao tsy mety anao de valako zavatra ohatran'izany sa ohatran'izay zany tokony mba tsara miditra anatin'ny rany ankizy mihitsy resaka civisme io ny éducation civique taloha reny zany mila averina au moins 4 heures 5 heures par semaine ndray any ampianarana fa tsy ampitsony le tena tsy poana ny tompona ndraikitra zany eny tompony ya mahafinaritra anahy mamigotso izy de tena naturel be izy izy ndray tsy mieritreritra mihitsy anaty fandarantsika na zao atsemika izy de tonga de efa faniny atsempoany izy tsy miady mihitsy atao de apotrana daholo fa atsika manao zany be de ny atsika be de mira antsika manao zany fa etsika manana vahiny anankiray zay ianao no nitondra azy afaka mba atolotra ao ve le izy hoe rina io vahiny io de pakony anarany voilà miresaka mozika ihany mankosika satria za manko zany mety misy any gasy malala fa be debe ny gasy sy malala za manana tarika anankiroa rehefa eto Madagasikara de mamigotso de rehefa manao carrière internationale zay mba tombotomboka kely ety la bande à Gotso fa raha tantarainay nareo la nanam-potoana atsika hoe inona ny lalana fa vitan'io la bande à Gotso io mety gagagaga any tsika fa za zany manana groupe misy vazaha ao anatiny misy ivoiriana ao anatiny mazava ho azy fa ny mpitainy rehetrarehetra sy maintsy mibandiko dolo za tsy afa-po zany raha tsy Redo sy ry Alain sy ry Zakino rinao ry Pascal tsara kely tsara solomasonao ty izy oky merci namana mpitondra anreto avy any ohatrany anao izy anao azo solony afaka hovaina ny arakaraky ny akanjo manao pibakely mihitsy izy ty totika atao mipakô je vous présente Hervé Cura di Pako namako frère ohatrany paralay amiko izy io fa za izy fa ohatrany paralay amiko ary alohan'ny tenenany ny zay olona mpanaraka TV Canal Plus rehetrarehetra pijery baolina nareo mahalala ny atao hoe Laurent Paganelli le mpiteny miaraka amle kasiny ny anabavy ny Pako Ray Tapo no vadiny indrangahy iny de rehefa any Avignon ao an-trano n'indrangahy iny ao no mipetraka no matory misakafo ohatran'ny fianakaviako reny de ny vadiny Pako gasy avy eny Lasora Madame Suzette raha vaviny Lalao anisan'ny star évangélique mpanao zavatra évangélique de fa ela be raha vaviny Lalao Ray Tapo de izy io fa miaramira amiko sady mpamorokira miaraka amiko amin'ny la bande à Gotso zay zany tena Pako tu fais partie de la bande à Gotso Exactement. C'est quoi la bande à Gotso exactement? La bande à Gotso, vous connaissez tous, je crois qu'il a déjà dit, mais vous connaissez tous Mamie Gotso à Madagascar. Ouais. Et ça fait 25 ans qu'on se connaît, c'est une vraie histoire d'amitié. Et on a créé il y a très longtemps le groupe La Bande à Gotso pour essayer d'exporter un petit peu cette musique, mais pas seulement la musique de Mamie à Madagascar, mais un autre type de musique sur l'extérieur, sur la France et l'étranger. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour aller travailler avec Mamie Gotso exactement? En fait, vous savez, je suis venu, il a parlé de mon épouse, je suis venu il y a 25 ans, j'étais au Glacier, et c'était Mam qui animait la soirée, et c'était tellement... animé
Animé, voilà, c'est même un petit mot. Surchauffé. Et à la fin, on est allé le voir. On a fait connaissance devant un verre juste après le concert. Et puis voilà, on s'est jamais quitté. Voilà. Et comme je faisais de la musique aussi et j'écrivais aussi, voilà, on a dit mais pourquoi pas faire de. C'est quoi ton rôle dans la bande à Gozzo? On va dire j'écris, je compose et puis voilà, depuis 25 ans, j'avais jamais chanté. Là, j'ai chanté dernièrement sur je l'ai fait chanter, c'est moi. Voilà, donc... malgré la bande à Gozzo, il chante un peu comme Papa Casserole, mais un peu zérican, quoi. Mais comme c'est un professionnel, quand il est au studio, il assure et voilà. Ouais. C'est aussi, il a voulu, parce que lui, d'habitude, c'est lui qui écrit ou il compose aussi des trucs, c'est moi qui fais tout après. Mais c'est vrai, il a dit, bah, chante-moi ça. C'est une chanson qui voulait qu'on sorte depuis longtemps. Et quand je suis allé au studio, moi je dis, viens Paco, c'est toi qui chantes. Moi? Oui, bah, bien. T'es fou, quoi! Il l'a fait en 2 heures et il l'a fait. En 2 heures, il l'a fait en. Il y a un autre extrait là-bas. Ah oui, et attention, mesdames et messieurs, c'est la première fois de notre existence, de notre naissance, qu'on diffuse cette chanson. Donc, c'est une grande chance pour Midi Magnifique. Comme vous êtes tous des amis à moi, c'est la première fois. Super. C'est la première fois en extrait. Ici, pas d'enregistrement. Donc c'est mon cadeau, c'est facilement c'est magnifique. Et on salue tous nos amis d'Antsui, parce que c'est Antsui qui a inspiré cette chanson. Parle un peu avant de... C'est pas grave quoi. Non, Antsui en fait non, c'est voilà, on a choisi cette chanson parce que on est arrivé un jour à Antsui, une nuit plutôt, et on était très fatigué de la route. On cherchait un endroit, ça fait déjà plus de 10 ans, on cherchait un endroit pour se reposer. Et puis on a vu une petite enseigne rouge. Un petit bar, on pensait pouvoir manger, dormir, on est rentré et là on a été enveloppé par le rouge de l'enfer. Pourquoi? Faut écouter la chanson, faut voir le clip. Non, parce que c'était une ambiance lumineuse, rouge, un petit bar improbable dans un endroit où on ne pouvait jamais imaginer. Je suis impatient. Un petit vasa, sac au dos, KO, des trucs comme ça. Et voilà. Mais c'est pour Antsui, c'est comme rouge comme ça. Voilà. C'est pour vous, pour la première fois. L'horizon est ici, Antsui. L'horizon est ici. Quand j'ai poussé la porte dans la pénombre rouge, les vapeurs ont surgi. Oh oui, 4 petites tables, quelques âmes perdues, alcool fort et bougies. Oh oui, Antsui, petit coin de paradis, tout au bout de la nuit. Antsui, tanàna tiako ndraiky mahatamagna zao, tsy afaka ampoko ndraiky zisky maty zao. Les brasseurs brassent l'air, trop lourd et trop épais. L'atmosphère est magique. Oh oui, les corps sont fatigués, le sommeil est très loin. La vie se vit ici. Oh oui, Antsui. C'est ça, Antsui. Ouais, c'est Antsui. Une belle ville. C'est ta première chanson alors? En tant qu'interprète, oui. En tant qu'interprète, oui, c'est la première fois. Et en tant que compositeur, c'est... En fait, pratiquement toutes les chansons de la bande à Gozzo, je les écris, je les compose, et Mam fait tous les arrangements derrière. Donc voilà, mais... C'est-à-dire que les chansons de la bande à Gozzo, ce sont toutes des chansons en français, c'est ça? Non, il y en a en malgache. Il y en a en malgache, il y en a en anglais, il y en a en brésilien. Tu parles malgache? Je parle... Quel le bazar, quoi. Fan ny zavatra tena lehibe mikasika an'io la bande à Gozzo zany.
e ngamba inareo tam resaka rugby nisy tube nilaina teto ambony tany de zahay nanisany nalaina anazy le tsy concours mantsy le izy fa ny titre anay no voafidy teto ambony tany mihitsy zahay fa nanao 4-5 millions de vues tamin'ny YouTube zahay namorona le hira hoe Chabal il va tamponner zahay nanao ny hoe au contact il faut aller azonao jerenao internet zany zany tantara be ny olona ma tsy miteny antsika begeste reny vantara raha olona begeste zahay sokadina ho azy boko izahay la bande à Gotso efa tafavoaka tanatina compile Sony BMG de quoi encore Warner Music zany tsy fantatro olo zany tsika malagasy manana ny mamgotso tena mahafaly ahy zany ary nampalahelo ahy kely nafasa nampalahelo tamin'iny concours tamin'iny championnat du monde de rugby c'était en 2008 non 2007 raha France zany tafakatra demi-finale non fotsiny de nivoaka single mihitsy le hiranay zany avec presque tena hita resaky vola presque 2 millions 3 millions de contrat de dollars fa noho ny France tsy tafakatra zany de tsy natao le production le izy nefa ny zavatra efa vita pressage dolo fa zany be ny fotoana niazakaza tsofa fa de misaotra nareo nanaky vahiny merci Paco d'être venu et j'espère que ton séjour sera magnifique et puis il est toujours magnifique je viens à Madagascar à Tananarive et juste une information pour plus d'informations sur la bande à Gotso www.labandagotso.com ça existe c'est noté page plus bazar